Rivo baovao. Tantara nosoratany Iary Vololona. Novelomin'ny Ary Vololona. Fifi Ravaka Antsaniony. Faly ary Fetropelona. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Rivo baovao. Fizarana faharoa. Tantara no totosainy maningotra. Raja togaga ianao mahita? Gaga tokoa. Fo maly ariva nge ianao ny ala teto Antananarivo kanefa miverina sady. Tsy milamina ny saiko Rinesa. Tsy tafatombona mihitsy ahy. Inona ihany no tsy mampilamin-tsainanao ty Raja? Ny asanao mandeha tsara, ny fahasalamanao koa, ny zany rehetra tsy misy atahorana tsony. Tsy hany ny olana fa inona? Ilaza koa ve ianao fa tsy mahafantatra ny tiako atongavany? Eny, fantatro ny antony tsy mampitombo sainanao, tsy mametsiny anao kanefa inona ndray? Fa de mbola Rose ihany ve mahatonga an'izany? Nesy so adinonao ary vavadiko ange Rose. Tsy vitan'izany fa niteraka telo zay. Fantatro izany. Tsy mazava amiko mihitsy ny eritreritra ty Rinesa. Hatramin'izao ve ianao de mbola makala ny Rose foana? Ono inona marina moa zany raha tsy nataon'izy iny taminao de tsy mazava fo aminy mihitsy ianao mandrakandroany. Zany hoe reny fifandonanay tamin'ny fotoan'andro reny tsy miala tao an-tsaiko e. De raha tamin'ny fotoam-pahazazanao ianao no manao an'izany toetra izany de tsy gaga. Vehivavy lehibe ange ianao zao e. Ka mba mieritrereta fa tsy rary ny raha kahalana andrafy olona mitsy antony zany. Resaka efa talotany koa ve de mbola novanao andolo-pohatra amin'izao? Ka tsy zany ange. Ataovy ao an-tsainao Rinesa fa sahiran-tsaina tamin'ireny fotoana nampifandona lavanareo sy mama tamin'ny Rose reny ange. Tadidinao tsara angamba fa tsy mbola vonona tanteraka tamin'izany hoe hiasa zany akory kanefa tafiditra tamin'izany tsy fidiny no nitoejavatra nitranga taminareo telo mianaka. Misaotra n'Andriamanitra Rinesa fa tsy nanary ahy izy Totosa soma tsara ny fianarana ny kendrekona de sahirana azy Tsy mora tamiko ny namelona vady aman-janaka tamin'ny vatsim-pianarana. Fantatrao tsara fa efa niteraka ny feny vavy matoanay izay sy Rose tamin'ireny fotoan'ireny. Tsy nisy nandrokanareo hiala tato amin'ity trano ty kosa nge e? Ka tsy nisy masoandro mihiratra tato an-trano de naloko ny entina ny vady aman-janako e. Sitraponao no nandeha ka tsy misy tokony hanomezanao tsy ny anay sy mamy zany Manontany anao ary Rinesa. Inona ny tena anton'ireny fifandonanareo lava tamin'ny Rose reny? Sa ve izy tsy mitovy amintsika satria zanak'olona tsotsotra? Tsika kosa malaza fa manana de nalonilony taminy nareo ary mbola toizanao mandrakandroany ny fakalana azy. Avela ho amin'ny marina zany resaka zany Raza fa ohatran'ny manorosorona mieritreritra azy aza. Tiako nefa raha mifanazava momba io resaka io tsika. Andalam-pitadiavana ny akohona koa mantsy. Izany mampipepenina sala amin'izao. Karaha avy ny fotoana ahitako azy efa mianaka kanefa mbola fifandonana trano eo aminareo sy Rose. Anahirana izany. Eny marina ny teninao Ranadà. Efa lehibe tokoa ka tokony hitondra tena olon-dehibe. Onjonjontsika mianadà rery so sisa satria efa nodimandry ny ray aman-drenitsika. Marina izany. Ka tsy mba tokony tonga saina ve ianao amin'izany? Rehefa tena nandinika sy nieritreritra ary de tena malaheloko. Atao inona daholo ro lovabe navelan'ny ray aman-drenitsika ireo? Tsy vitan'izany fa mbola mamelo maso izay vitantsika indrindra fa ianao. Na aina miporoborobo ny lova navela ho anao. Ho aniza nefa izany rahatrizay. Mahafaly ahy loatra izany fisainanao ankehitriny izany Rinesa. Ka raha sitraka ao re de mba ampio ahy hitady mivady aman-janako e. Ela loatra izay nitadavako an'zareo izay ka mila iraviravy tanana indraindray. Aza manao an'izany Raja fa tsy ho aiza akory zareo fa tsy maintsy ho eto ihany Mino izany ve ianao? Mino izany Eto Antananarivo eto ihany izy fa tsy nandeha lavitra. Tsy any amin'ny faritany koa izy aloha. Efa nanakara-mampitsongo dia mihitsy aza fa tsy nisy voka ny fikaroana natao tany. Za mino fa eto Antananarivo eto ry zareo fa tsy lasa lavitra akory. Aza kifa marita fotsiny. Marina izany ary raha mbola velona koa aloha ny haiko dia tsy maintsy hita akory zareo
Rosy, inona tokoa moa ny antony nampifandonanay matetika salama reny e? Tsy nisy. Ny tena marina dia mama tsy nahazoazo an'i Rosy. Marina ny tenin-drahatsa. Zanak'olona tsotsotra Rosy. Nanana kosa ny ray aman-dreninay. Tsy nitovy firehana sady tsy nitovy fijery tamin'i Rosy mama. Tao anatin'ny taona maro nahadaladala koa moa tamin'izany ka nakatahaka be fahatany an'izay nataony. Linona ilay zanak'olona neverinay fampanana ny tia mama ho vadin-drahatsa. Linona ilay neverin'ny fahitsikitsika ivavahana. Kanjo tsy arak'izay neverany azy akory. Zay ny tia nataoko. Zay ireo fahavoazany reto zanako. Toy ny valala voatango fi. Feno kosa veriverekotra mila tsy hahafantatry ny ataony. Raha mba mitondra tena tony ny renidrehetra tsy nisy zao rehetra zao. Raha nitsoroko tamin'ny zareo fa voadona mpitiavana ny saiko ny tsy nakasitrahako ny fidiran'ny lalina tamin'ny resaka io. Ny fahavoazana tamin'ny fitiavana teo ihany fa ny fahoriana netiko tamin'ny havan-drahaja koa mangany fotsiny. Nataoko tsy nanantena ny fitiavan-drahaja. Tsy naposika fa anarina efa mianaka izy. Tsy naharitra ny fandrokotrokiana nataony ny havany taminy izy ka nilozan'izay. Ny tena raha teo ny tahavozavoza. Tsy mananana fahaizana firy. Nakaleo an-drahaja ngamby izany. Tsy nahita mangirana tamin'ny havam-badika. Tsy nahita masoandro miritra koa fa gidra lava zao ny ranay. Tsy ho adiniko na roviana ny vava nataony nesana baviny tamiko raha mbola niara-mipetraka tamin'ny zareo izay. Fa ino ty ataondry? Manasa ny lambanay sy rahaja. Eo aty ny lamban-drahatsa. Areto mandeha ny lamban-dry fa tsy fanasana an'ireny akory aty aminay. Eo aty oa. Maninona no tsy pinao amin'ny tany ny lambako e? Tsy efa milaza fa tsy fanasana ny lamba malotondry akory aty aminay. Somba tsy raro ny zo ataonao zao e. Io iran'io dia lasindry mandeha. Dray, fa naninona anao ary ano ataonao sala amin'izao? Vendrana loatra ndry. Zany tsy tiavanay andry. Asa tampininona nga mason-drahaza ka nanaiky vehivavy adala ohatran'izao. Fa lehilahy ohatran'ireny ihany nefa. Tiany amatona lainiko. Tiany? Ie. Ataon-drahaza inona koa ndry? Vehivavy ohatran'izao ve? Ve ny vehivavy tsara ka zendry izao ve no tiany e? Tsy fitiavanao akoho mibetsaka e. Marina mihitsy izany. Halako na mijery andry azy. Aiza kory ndry tamin'ny linona. Ny linona? Laza koa ve ndry fa tsy mahafantatra ny linona? Tsy fantatro zaniko. Linona ary kiala le vehivavy mpandeha atao aminay iny a. Ny salamy reny ny tianay ho vadin-drahaja fa tsy salamindry ohatran'izao akory. Masava amindry izany. Maninona ianao? Tsy maninona ka. Ka maninona ny mena mahasala amin'ny olona avy nitomany? Sa mifamalimaly tato indray nareo sy ry mama? Ofiana nefa rahaja mbola hitanao mifamaly tamin'ireo havanao ireo a. Ry zareo ny tsy tia dia mila vaniny amiko. Nitsoriny nesy tamiko mihitsy azy androany fa linona le vehivavy mpakao amin'ny zareo iny angamby izany. Iny io ny tiany ho vadinao fa tsy izaho. Gamba mitovy hevitra amin'ny zareo koa ianao matoa misirisiri fotsiny sala amin'izao. Hono Rosy, efa nilaza taminao nga za fa tsy tianao. Tsy nilaza an'izany ianao. Fa tsy zakako ny ataony havanao amiko rahaja. Ny fitiavako anao jerena Rosy. Aza mijery izay ataon'ny olona any ambadika any mihitsy ianao. Ny ela maharay roa rahaja. Rahaja, ny fanafody ny teny fialantsika ato amin'ity trano ray aman-dreninao ty. Fantatrao ihany nefa fa tsy mbola manana antonasa ngiahy. Dia ho ampivelomantsika ve ny kely azoko amin'izao fotoana izao. Aleo ary aloha hiverina any amin'ny ray aman-dreniko e. Inona ny dikan'izany Rosy? Vadiko angenao fa tsy olona manaranara-poana fotsiny akory. Ka tsy mahazaka any hafanao. Fa tsy mba fantatrao mihitsy ve ny atao hoe fandeferany. Mipetra tsara fa tsy ho ela dia vita reny fianarako e. Manana ny maha izy azy tsika amin'izay fotoana izay.
dia lasa tokoa raha sy rahatsa nifindra trano tany etoerakafa tsy nahafapoanay sy mama nefa izany hita ary tena tsapa fa mivoatra amin'ny fiainan'ny zareo rehefa nisara toerana taminay indray andro nandeha namitahiraka tamin'ny faritra Atsinanana iny rahatsa tratra ny loza mpiarakodia izy rehefa nitototo miferina nody vo mafy tokoa izy tamin'izany natahorana ny fahasalamany satria fotoana maro izy ny tsy nahatsiaro tena ny pepipepi rozy ny tady azy efa niteraka ny zanaky ry zareo telo mianadahy izy tamin'io fotoana io kanefa tsy nampiambatra akory ny nandainga taminy. Rozy, anina ty indray? Mitady andrahatsa tady azy tany ampiasana dia nilasany zareo tany fa voan'ny accident hono izy rehefa miverina avy namita ny iraka nampanaovina azy. Dia maninona? Ay sisy fa mila miona aminy voan'ny accident tokoa raha ajary vo mafy mihitsy. Dia ahoana zany? Dia ahoana moa fa zany ny zava-misiko. Ka ay sisy zao ary fa nahoana tsy mba nilazanareo akory ilaza amindry? Eno vadiko ange iny te ahita azy ka andao re mba eto any aminy. Tsy misy hevitra zany tsy afaka niresaka amin'ny tsonodry. Anga maty raha aza dia tsy mba nilaza akory ve nareo? Araiza mitabataba aloha ndry tsy maty akory izy fa velona soma tsara tsy te hiresaka amindry tsony raha aza satria efa nisoloan'olo-kafa indry mazava amindringa amin'izay. Ankona tsy nahateny Rosy tamin'izay fotoana izay tsy embin-dranomaso izy nisaraka tamiko vo mafy tokoa rahatsa fotoana maro izy tsy nahatsiaro izay momba azy nalemy tsy afaka niala teo ampandrinako no ararotinay sy mamy izany ka rehefa nanomboka miverina fitadiany dia niezaka izahay nanafina tamin'ny fisiany Rosy sy ny zanany indray andro anefa ndry manino raha zany? Misy zavatra mampieritreritra momba ninona? Hono ary nezy aiza nataonareo ny entana rehetra netiko tamin'iza voan'ozam-piarakodia nanjoa iny? Rahaja matadidy an'izany ve ianao? Tsaroko fa nisy sakosy nendrika. Ka iza tsony ny ahitana an'izany? Efa ela nge izany lozam-piarakodia nahavoanao izany nitrange? Eny fa ny portefeuille kosa angamba mino fa nampiriminareo? Nampirimy mama. Fatao inona? Laiko amin'ny portefeuille. Raha azoko tsara nge izany dia matadidy ny zava-nitranga taminao ianao raha azy Izany hoe eny misy tadidiko misy ny tsy tadidiko fa aiza ilay portefeuille aloha Finona mahamaika anao amin'ilay portefeuille misy sary any. tsy afaniala tsony na imama na iza sary mivady amanjana no nahamaika andrahatsaka ny tetava amin'ny portefeuille tsaro no fisian-Rosy sy ny sanany telo vo afaka niala teo ampandrina izy dia lasa nikaroka sy nitady azy ireo tsy afaka nisakana azy moa izay fantatro fa tsy hijanona akory rahaja raha tsy mahita mivady amanjanany sa nilaza tamin'ny vava ratsy nataoko tamin'ny Rosy na feniko mafy aza fa mipempenina nitady azy izy tsy nitondra afa-tsy fahoritsaina ho an'ilay anadahako ny adalana nataoko manoty azy any ankehitriny tsy mba niteraka ny vadiko lasa nitsoaka toy ny nandositra vadiko boribory azao tsy koto tsy kiala fa onjoonjoko sasa mirero no mamakivaky an'ity fiainana mila fahalalana ity dia sanatriva ho lany taminga an'izay miorikotra rehefa mieritreritra an'izany tsy mino nefa tsy mino an'izany satria na tsy niteraka aza raha aza niteraka telo
ny sotasota nataoko tamin'ny Rose no mahatafasaraka azy amin'ny sareo. Ka raha maninona moa io anatahaka io no ny fahasairana tsaina mianjady aminy tsy izay voaloza ny anjo maninona tamina taoko tapaka ny hevitra fa anao zay azoko atao anampiana andrahaja hitady any Rose sy Stely Menata. Nanahoana momba azy efa mianaka? Tsy mbola misy mangirana trano zao. Azakivy re oka aloha fanontany any Lina raha mahita azy izy. Somba misy azo ny lazaina momba ny sareo. Andray, nanao ahoana tokoa ny fionanareo sy Lina? Zanga nahita azy tsy tao amin'ny orinasa akory izy. Mahagaga koa zany dia iza ny tratranao tao? Tovolahy iny ny tratrako tao? Ndre, tovolahy ohatran'iza? Tovolahy mbola tanora zay, sahabo eo amin'ny 5-20 taona eo. Piasa ao amin'ny orinasa angamba izy iny. Tsy zanany ve? Lina ve dia nanjanaka lehibe ohatran'ireny sady? Tsotro zao. Tsy mbola nanambady akory ange ihany no efa niteraka Lina. Tokony efa ho amin'izany taona izany ny zanany. Tsy fantatro aloha Zara teo moa tsy nanontany. Rehefa nareha fa tsy tao izy dia lasa. Nahoana moa raha aza raha ianao mihitsy manatona azy ihany Somba ianao ny tiany ionana fa tsy za. Tena marina nge dia tsy mahakasika ny Lina ny raha andrahako anao io Raha zaka vadiny nanao fanekena sy nanao sininy taratasy nandraisan'ny volana lainy. Fa tsy Lina ve ny naka vola taminao ka nanao antoka ny orinasany? Resaka hafa ny any Lina hafa koa ny an'ny vadiny. Tsy mazava amiko koa zany Mbola zava aminao izy fa mandrasa fotsiny aloha Tsy nampoziko vita mora ohatr'izany ny resaka iny. Vita mora fa nampitondra lahelin'ny olona sasany. Fito koa aloha aho hitako kify fa zany hoe tsy haiko. Ny adalany. Iza nanao tamin'ny hoe mandehana miaraha amin'ny papa? Fatany tsara nefa fa olona manambady. Tsy vitan'izany fa lehilahy efa mitovy taona amin'ny rainy. Efa mizaka ny valiny nataony izy kely nandray moa Milozany tediavina ny azy. Firery moa zany ny diso aminao. Za tsy niteny an'izany ka. Fa raha mandinika tsara anao dia ahatsapa fa tsy raro ny nataony. Efa fantatro fa tsy amela ny fi mihitsy ianao Feno, ny raha tsika nafantatra nge fa tsy mety ny nataony fi. Indrindra moa fa nataony Rose mamanareo namela azy malalaka miaraka amin'ny papa. Raha tsy nanao an'ireny nataony ireny koa nefa andrainao dia tsy nisy zao rehetra zao Tsy nisy senatra, tsy nisy tahotra fa sa nijabaka hatrany an-tranonay. Nitako toana vomafy tamin'iny raha iny ry Feno dia mamoa. Tsy moramora any no misaraka amin'ny vady tiny. Tiany nefa namitaka azy. Eny fa tsy raro no natao taminy. Tao amin'ny tokantrano sy teo ambany masina izy nitsakitsahana. Natao tsinotsinona. Fa raha mbola mitoko ny fiarahan'ny fisy papa dia tena sahirana tsika. Jereo fa na ny fiainan'ny mamoa zany anjary ny vatateraka. Tsy raro mihitsy zao izy lasa mipetratra ery zao Ao an-trano nisy kinona manahirana anao. Mety ve aminao raha izy rery ny ao an-trano tahaka an'izao ka ohatran'ny terena fotsiny hiditra amin'ny fiainana tsy mahazatra azy. Zao no izy ry Feno. Rehefa vita ny rahantsika dia alainy hipetraka aty amintsika mamoa. Ay ve. Tsy lamina ny fiainany ary na zaza sahiratsena mieritreritra azy mipetratra ery sala amin'izao Manarak'izany antsaharo ohatra eo ny fifaneraseranao amin'ireo havanao ireo. Misy fahavoazana mihitsy eny lohany zareo Tsy hitondra afa-tsy olana foana ny fifaneraseranao aminy. Ohatra, fa maninona ianao? Mararo ny lohako. Mararo fa maninona? Ary ndeha izy ianao ka? Andeha. Mipetra aloha fa inona ary ty ataonao ty Andeha aho Inona koa ary ny dikan'izany Tsy mazava aminao ve ny teniko Andeha ary samy mandeha any amin'ny lalana tiany ale avy. Fa ianao ve adaly Angamba. Mety misy fahavoazana sahalany amin'ny havako koa ny lohako. Afaka mipetraka eto akaikinao ve Tsy maninona. Izany hoe
misy resaka tiako atao aminao mantsy ka miala tsy indrindra raha toa ka ohatry ny miditra amin'ny resaka reo sy le tovolahy tao amin'ny toeram-pisakafoana teo. Reko daholo mantsy izay nolazainareo. dia inona no tokony hidiranao amin'izany? Tsy izany fa tonoko ngamba le lehilahy lehibe karazandra rasakaka manararoatra ny fahavoazany mihafa fotsiny. so tsy mety tokoa ary zao fietsiko zao. Inona ny fiheveran'ity kala kely ty a? Tsy toy ny olona manararoatra ny fahavoazany. to olona tsotra sady tsara fanahy efa fahitako azy. Valoary kely izy tamin'ilay teny nataoko taminy teo. Azafady raha nampalahelo anao ny teniko. Tsy izany mantsy fa sorena loatra. Fantatro tsara zany. Fantatro koa fa miady rery ianao ka te hanampy anao a. Hanampy aho? Eno a, te hanampy anao a. Miady rery tokoa. Hafahafa ny toetrany afaka kanefa afaka ka tsy foko. Rariny sady ara-dalàna loatra zany. Raha tena tianao nefa iny tovolahy iny dia manaiky ny havanao na ratsy reo na tsara. Toraka izany koa ianao amin'ny havany. Reko tsara fa resaka fianakaviana ny fototry ny disadisa eo aminareo. Izany indrindra. Kanefa nareo dia mifankatia sy mifanara-tsaina tsara ihany. Fa ahoana no nafantaranao an'izany? Tsy voandroany akory ianao ny fantatro. Izany ve? Matetika tsika tafarako amin'io toeram-pisakafoana io. Voaingana ange izany satria azo lazaina fa tsy dia ela akory mifankalalana izy izany e. Eny e, fa efa fantatro taloha amin'ny fotoana nahitako anareo tao ianao. Tsy azoko. Betsaka ny resaka mbola tiako fantatrao. Iza koa ary ty olona ty. Izany hoe ohatry ny lefa mahazatra hatry ny ela tokoa aloha izy e. Ny maika izao dia izay vahaolana ampiravina ny disadisa eo aminareo sy ny fofombadinao iny. Viva 98.8. Ndry, arina hono ty mahafalifaly an'ity anatahako androany. Andro lehibe loatra amiko ny andro androany Renesa. Fa hoana? Hitako ny zanako. Ny zanakao izy? Feno, le vavy matoana Sorosy. Zany ve? Andray, zany hafaliako e. Fa hoana raha aza, ahoana aloha ny lazanao fa zanako kosa ny hitanao zany? Ny resaka ny fanaovany tamin'ilay olona niaraka taminy nahafantarako azy. Fa iza le olona? Fofombady no mifamaly taminy. Azonao antoka ve aloha fa tena zanakao hitanao io e? Ka nanohy tonina ny anarany Rozy angery zareo e. Ny anarany finaritra le faravavinay koa. Tandremy ihany raha aza fa ny anarana ange ka tany moanjo e. So dia mba ho diso fanantenana eo ianao na amin'ny manantena tsy misy. Ka i Rozy ange hono ny reniny feno e. Vy kosa raha vaviny. Dia izy fifandrofiana ohatr' izany ve ao anatin'ny fianakaviana roa samihafa e. Ka tsy fantatro zaniko. Tsy mino an'izany a. Mino sy manantena fa tsy olon-kafo reo fa ny zanako sy ny reniny. Teny vakinao taminy ve aloha fa zanakao izy? Kosa e, tsy mbola niteny ninona ka. Oka aloha ho azoko antoka tanteraka fa zanako izy dia lazaiko aminy momba nay rehetra. Andre, ary toa tsy mba mahafaly anao any izany fa tolozanao manjokaiky fotsiny. Nahoana moa any tsy faly raha aza. Faly ary mba ho marina ny eritreritrao. Ka inona ny mampanjenitra anao ary? Tsy zany raha aza fa misy zavatra tsy dia mampilamina ny saiko a. Momba ninona? Momba an'ireny lasa taloha ireny. Manenjika amin'ny feo amin'ny fieritreretako ankehitriny. Ilaza lozinina indray ianao ty Renesa a. Raha aza. Noho ny nataoko ny natafasaraka anareo efa mianaka. Satria nahoana? Taoriana kely ny lozam-piarakodia nanjoanao ireny dia tonga nitady anao tao an-trano Rozy. Lazaiko nefa fa tsy afaka hiresaka amin'intsony ianao satria efa manan'olo tiana. Ty lozanao Renesa? Fa fanaratsiana loatra ny nanosika anao nanao an'izany. Mifona raha aza. Velao ireny atsoko e. Ka namamelanao aza anadio ny sain'ny Rozy anga zany e.
tsy eritreretany fa nofitahako izy. Aza matahotra aza fa hanao an'izay azoko atao rehetra hanerako ny ratsy vitako. Dia amin'ny fomba ahoana? Misy amin'ny fomba ahoana koa no amin'ny renan'ny rozy ny fatokisany ahy? Zao fe ianao Rofeny vao miditra ny trano? Ka tsy zany fa nisy resaka nahavariana nataony izay olona izay. Resaka inona izany? Resaka momba ny fiainana e. Misy tena mahafinaritra mihitsy miresaka amin'ireny olona ireny. Fa olona iza koa nefa izany? Ka na olona zaiko anao aza tsy ho fantatrao mihitsiko. Fa zao ry Jaona, tsy tokony hifampitsarotsika. Izany hoe enao tsy mitsara ny havako, za koa toraka izany amin'ny havanao. Angamo hoe mitsara fa mba milaza ny zavatra tsy mety fotsiny any ahy. Eny e! Manaraka izany koa raha mivadsika ka mitokantrano dia tsy miaraka mipetraka amintsika mamanareo. Za koa tsy afaka mitsahatra amin'ny fifaneraserako amin'ny havako na maninona ireo na maninona. Tsy azoko atao manarandry zareo. Angamo hoe anary e. Ny fifaneraserandry amin'ny zareo ny tsy mety. Sarotra amiko izany ry Jaona. Tsy rarony koa angera ho raranao tsy hifanerasera amin'ny havako kanefa mamanao asainao iary hipetraka amintsika e. Le olana sana amin'ireny trango ireny mihitsy angery Feno ny tena manahirany. Ka anjarantsika ireny mandanjalanja izay tokony ataontsika. Tsy maintsy atao mitovy ny fandraisana ny havana fa tsy manao mizana-tsindrin'ila na manao tany avavaratra. Oka ho an'izany resaka izany ka. Resaka tsy maintsy hatrehany izany na anio na rapitso e. Ka mararo ny lohako mieritreritra an'izany. Mandana raha loha matory e. Za koa hikarakara sakafonao. Sakafoko hoana? Fa ianao ho iza? Garda ange zany io e. Angadinao. Alo. Feno. Zony, fa ahoana? Misy inona? Tsy misy ninina koa fa te hiresaka aminao. Efa matory nga Feno? Tsy mbola matory a? Za tsy mety mahita tory mihitsy Feno. Zany ve? Za koa aroko. Feno, rehefa mieritreritra dia adalysika raha resaka hafa nanao ampety lava eto. Marina izany. Tsy tokony isalovana amin'ny fiainany hafa kotsika fa fiainantsika natao izay mahatsara azy Feno. Mitovy hevitra aminao a? Mila mifampataoko kotsika fa tsy miheno vavan'olona. Izany mihitsy ilay izy a. Rehefa miantsika raha-bizy dia hiresaka zavatra maro aminao izay inoko fa hahatsara amin'ny fifankatiavantsika. Eny ary. Tafandriamanitra Feno. Tafandriamanitra izany. Maika nga ianao? Mamaika ihany a fa ahoana? Misy resaka tiako atao aminao. Mifanao fotoana izay Jaona. Niantso tany am-piasana izy alina. Ndravona ny disadisa teo aminay. Tsara kosa izany. Narahako daholo ireny torohevitra nomenao ahy ireny. Mahafinaritra. Fa momba n'inona aloha ilay resaka tianao ho lazaina e? Momba anao, momba ny havanao, momba antsika rehetra e. Tsy hitazona anao maharitra nefa fa sao sasany andro ny fofombadinao. Mahaliana loatra izany resaka tianao resan'izany ka ento aloha ny teninao e. Asa raha tadidinao le teniko nilaza fa tsy vo izao any nahafantatra anao fefaela. Tadidiko, tena tadidiko. Ny tsy fantatra dia ny hoe ny toerana nahafantaranao ahy. Na ianao koa aza nge ka ohatry ny olona tsy vaovao amiko e. Tena tsy fantatrao mihitsy e? Tsy fantatro. Sa marary mitsabo tena amin'ny hôpitaly esako ianao? Tsy izany. Ny vao maika mahagaga dia ohatra ny misy era ato anatiko manosika heritreritra fa tsy vao izao ianao fantatro. Izany ve? Za mihitsy. Raha tsy fantatrao ary dia izany ho Rahaja. Rahaja? Anarana tsy vaovao amiko izany. Rahaja? Feno a. Izany rainao. Ahoana tsara? Rahaja rainao aza. Indray marina. Dada? Tena dada Feno? Eny anaka. Rahaja dadanao a. Dada ny sitraka sy fiko. Dada? Fa taiza foana ianao e. Zay zao mihevitra fa maty ianao. Tsy gaga raha mieritreritra an'izany nareo e.
Za tsy taizakory fa navezivezy ny fiainana sy ny fitadiavana nareo akonako. Dre, dada, faly loatra. Feno be mifoky marina mahita anao. Na isaha nga iverinao fa tsy faly dia faly tokoa. Toy ny manonofy. Hitako ihany lany zanako. Avy aloha fihinoko sy orokoroako ny sombinaiko. Dada, ndao any an-trano. Faly tena faly izy telo mianaka raha mahita anao. Ho any tokoa. Fa tiako raha mba lazainao manao ahoana ry zareo. Indrindry Rosy reninao. Ho faly ve izy raha mahita? Nahoana moa izy no tsy ho faly? Ka tsy raro ny fisarahanay ary azoko antoka fa nampalahelo mafy any Rosy reninao zany. Na izako aza nalahelo mafy. Saingy sendra ny tsy fidiny ka tafasaraka tsika menakavy kely. Dada, toy ny manonofy a. Tsy manonofy akory ianao anaka. Ary aza matahotra fa manomboka izao na inona midona na inona mitranga tsy hisy ampisaraka tsika menakavy tsony. Ay, izao ny feno aminy. Tsy hafa fa mitovy amin'ny rahavaviny aminy izy fa resaka daholo ny lazaina tamin'izay. Oka mihitsy aloha atsoko John nahita an'izao ka. Allo John. Papa, misy inona ny antsoina? Misy vaovao lehibe tiako fantatra si. Ay, sy io izao. Atao amin'ny orinasa papa. Ay, ka tongava raha ty fa misy zava-dehibe ho hitany si. Zava-dehibe inona koa izany ka? Tongava aloha dia aingany si. Momba n'inona nefa izany? Ka momba ny fofombadiny si fa izy andray. Momba ny feno? Eno aingany si. Fa izy papa zao ka? Tsy lavitra fa eto akakin'ny orinasa eto ihany. Miazaka sasy. Fa lainga inona indray zao no fononao anaratsiana amin'ny feno ka? Maingana fotsiny loha avy jereo. Tsy mahatoky anao ary papa. Aingany jereo si. Mifampitatsika raha resaka tsy misy dikany akory ny anadalanao a. Avy io jereo. Oay, ifino. Hitany si zao. Tsy hafa fa mitovy tsy misy valaka amin'ny toetrany rahavaviny ihany ny olona mahafatifaty ensi. Aiza nefa ny ahafantaranao na olona mifaninina aminy io na olona mifaninina aminy io miresaka amin'io. Fa tsy mbola maharesy lahatra an'si ve zao fihetsika ry zareo zao a. Zao koa no hitany si fa hatry ny maraina aloha no mifanorokoroka tsy nisy farany. Tsy mino an'izany ary papa. Dia mbola tsy mihenona dia efa masony si zao zany mahita ny toetran'io vehivavy io. Ka ohatrany Tsapanse tsara amin'izao ngamba fa olombelona manana ny fahalemeko sahala amin'ny olombelona rehetra ihany a. Ka tsy tokony mafy sy manilikilika daholo nareo. Feno. John, oay, azafady ry John, tena adiniko ny fotoanantsika. Zao ve nitoetranao ry Feno? Dia mba raro ny ve zao aminao? Za sasa miandry anao nefa anao variana amin'ny resaka amin'ny dehilahy aty fotsiny. John, ndrasangelo hoe avelao aloha anazaha. Anazaha inona indray efa mazava zao. Mitovy toetra amin'ny rahavavinao ihany ianao fa resaka fotsiny lazainao hatramin'izay. John, dada ange io Dada? Angany tsangana tamin'ny maty ny rainao, ha? John, eno hoe aloha Tsy misy azonao ialana tsony zao ry Feno. Mazava fa io lehilahy io ny fitaovana nataonao fangalana volo sahala amin'ny nataony zandronao tamin'ny papa ihany Azafady kely ange miangavy anao mba hiaino Iainanao amin'inona satria adala ny fiheveranao ka iaino lainga tsara lahatra ataonareo amiko. Fantatro tsara ny toetrany lehilahy sara aminao Avelao koa rangaha andeha amin'izany rehefa izany ny teniny Ninona lazainao hatramin'izay ry Feno nekeko daholo. Zao kosa tsy raro mitsony Tsy rarahako izany Ka tsory amiko marina izy io. Olona miaraka amiko ataoko fangalana volo. Tsy mienatra akory ianao milaza an'izany eto masoko ha? Tsy f'izay akory masaka ao anatin'ny sainao sy tianao lazaiko. Ay ve, sy gaga mifetsika aho Ay moa ety akaiky ety indrainao.
mazava aza ampidirinao amin'izany resaka izany papa e momba anao sy io lehilahy io no tiako ho fantatra mazava aminao zany lehilahy tsy manana azy ndamosina zany ray nylazainao tsy manana azy ndamosina zao no izy ry John ao ko tapaka hatreny momba antsika raha olona tsy mifampatoko tsy misy antony arahana akory zany ny teninao izay ny teko hoe tsy afaka amin'ray lalantsika iasa ala amin'izao foana ve ianao za kosa tsy maintsy hanome fanazavana lava izao Viva 98.8. Fa ahoana indray e mahatsiravina taka ny olona tsy manana azy ndamosina fa ahoana vao ny mpitsindrainy izy dia mino izay lazainy fa taizany rainy mitsikilo atsika mianaka tao ambadimbadika tao dia tsy hitantsika ay ve fa dia ahoana indray zany ny aminao sy ny fofombadinao avela ho tapaka izay ho tapaka e raha sahala amin'ireny ny tsy fatokisany John aleo izay misaraka mampalahelo zany so fa hitako dia ny aty am-boalohany ny toetrany na nahirana raha efa tafiditra lala vao mahafantatra ny tena maha-izy azy marina aloha ny teninao e fa tsy aleo ve lotoizana ny resantsika mianaka tapaka teo e tony mbola manonofy aho mahita anao ry dada tiako fantatra ny fomba nataonao nahafantaranao fa ifeno zanakao tsy mety ny saiko fa any amin'ny feno sy lehilahy nyresaka tamin'iny foana fa iza marina iny olona iny dia sanatria ve ka nanao sahala amin'ny firavavany tokoa izy ohatrany tsy mety mino an'izany nefa ny saiko tsy mety miresaka amiko feno miantso aza telefona fa tsy mety mandray ny antsoko izy mandeha any amin'ny toerana tokony hitana azy koa nefa tsy hitako any izy tsy fantatro raha miafina feno na tsy haiko tsony mandra-parofiana no iainako an'izao fiainana izao nanahoana tafaresaka ihany ve nareo sy le kalakely tafaresaka tokoa zay ary mazava fa tsy olo-kafa izy akory fa ny zanako miara-paly aminao raha aza ka aiza hoanao misy andro zareo zao tsy mbola tonga tany aloha ny resaka e nisy resaka hafa mampalahelo zay koa mantsy nitranga teo amin'ny fionanay inona indray zany raha aza feno sy ny fofombadiny no everin'le tovolahy fa sakaiza ratsy ny feno ka ny tany sany zao vava ratsy rehetra zao le zanako andray dia inona mifepetra nyraisinao ka vao nanandrana ny teny aza dia efa nanangam-bovina le tovolahy tsy nisy farany famingavinganana taony fa iza loatra ny tovolahy zany raha aza tsy fantatro mihitsy reko fotsiny fanondrainy nambosika nanome sain-dratsy azy ary ny tena nampalahelo aho dia niaraka dala tamin'io rain'io fi ny klasino mitovy amin'izany koa fieno tena simba fiainany zanako noho iny fisarahana iny eto raha aja eo ana amin'ny rozy maretare aloha fa manam-potoana ny zavatra rehetra oka aloha ilamina tsara ny momba anay sy rozy ary nikizy miova mihitsy ianao ry feno na dia mbola kely daholo azy nareo telo menadano tafasaratsika dimy mianaka dia mbola niendrika ao tamin'izany fotoana izany ihany no hitako izao zany very dada isan'ny nahasarika tamin'ny voalohany indrindra nahitako anao zany nahafantarako fa zanako ianao ve zany zany indrindranaka talohan'iny fotoana nyresantsika voalohany iny moa dia efa tafaraka matetika atao amin'ity toeram-pisakafoana ity tsika matetika niarany sakafo tao tokoa zay sy John
ny anaranao ny tonono no nahasarika voalohany tsy sany teny ninninna tamin'izany fa ny azoko natao dia niverimberina matetika tao amin'ilay toerana tsy nahazo antoka mantsy raha ianao na tsy hitako za tokoa nahamarika fa tafaraka tao amin'iny toeram-pisakafoany fontsika ka nakatokangia raha ifeno zanako tokoa ianao na olona mitovy anarana fotsiny kanjo moa tamin'iny fotoana nampifamaly anareo iny dia reko nareo ny tanisany anarany fisy ny anarany rozy nahazo toky anarean'izany satria fantatro fa tsy olo-kafy ianao fa tena ny zanako dia iny za tsy ny salasala fa avy tena anatonanao iny tsy ny ahiah mihitsy zany ianao fa mahatoky tanteraka fa zay le ankonanao raha ny fahitako anao zao mantsy dia olona manan-katao sady manana may anao zay nefa efa fantatro tsara angamba maha izay anay tsy mahandiso any eritreritro ka ary raha ny momba anareo tsy raha tsy araka ny fiheveranareo azy koa akorinareo fa mba sendra nitojo ny sarotra fotsiny raha nyteninao manao hoe tafasaraka taminay zany zao ny jerena dia tsy fidony tokoa ny fisarahanao taminay mampiahiahanao anga ny teniko tsy zany ry dada fa neny ange ohatra ny olona voadona mpitiavana izany hita fa tsy mahafaly azy mihitsy raha vao io resaka ray io ka nisy toedy zavatra nitrango izay tsy nampozika fantatro fa nampalahelo mafy any rozy zany ary tsy maintsy nihevitra izy fa nininan-dao anareo ny aksidana ny joako fototra izany resaka izany nga ianao voan'ny accident ka neverina fa tsy ho avitra tsony mihitsy ahy zany no ny aksidana ny joa dia fantatry ny eny ve zany fantany tokoa tsy mifanaraka nefa izy sy ny avako rehefa nahare rosy fa voan'ny aksidant dia mandeha tany an-trano nampitombo resaka ireo avako ireo ka resaka hafa mihitsy ny lazainy taminy azoko an-tsaina sahady fa ono angatsy mba nisy olona azonao ny rano tsy natsiaro tena akory ahy tamin'izany fotoan'izany rehefa ny tsara ka natsiaro tena dia tsy nisy tadidiko izay zava-nitranga teo amin'ny fiainako tsy mba nidresaka taminay momba n'izany neny indrindra fa ny momba anao manokana ka araka ny lazaiko taminao teo tsy inona dia neverany fanandositra anareo ahy nanangirika azy ihany azay dia tsy nilaza ninninina mihitsy izy ny hoe efa maty ihany ianao no nasesiny indraindray azy izy teritra rehefa misisika izay resaka efa vita moa zany ny zava-dehibe dia mbola velona somatsara ianao zao mariny izany anaka fa mba hanao ahoana re zao rozy rehefa mion'izay ianao moa ry dady efa namepetra tsy mbola ilaza amin'ny momba n'izao fiaonantsika izao aza mbola mitenina inona aminy mihitsy koa aloha tiako fotsiny raha mba mampiomana azy tsy kelikely ianao matoka ianao ry dada ezaka andaminazy mihitsy aza mino ary feny fa azonao ny fandehany raharaha azoko ka ary zao koa vao mazava amiko ny anton'ireny fihetsiky neny mankahala ny fitiavan'ireny fa nytaniana ray hafa koa ry dada aiza daholo zany ny havanao amin'izao tsika miresaka izao efa matiny ray aman-dreniko ny anabaviko ray izay sisa no any mbola ho avy ny fotoana ionanao aminy fa mandrasy ono ngasina nafatra ny ramoserazaky ianao fa mila mion izay mampita hafatra tokoa ka magaga nahoana nisaky ny makaty dia ianao foana ny tratrako ato ka tsy izany fa ampahafantariko anao anefa fa za hiraka ka lazao amin'ny serazaka fa izy indrindra ny tena tadiaviko rehefa tonga ono hoe fotoana tongavan'ilay olona naniraka dia tsy maintsy eto izy eny ao fa ampitaiko amin'izay mino fa zava-dehibe tokoa angamba no hitadiavanao azy mato mivezivezy matetika sala amin'izao ianao zava-dehibe tokoa azoko fahatarina ve so mantsy mba misy azoko atao ihany anampiananao angamba tsy misy azonao atao satria mahakasika amin'ny vatana ny orinasa no hitadiavako azy
Fenao nga fa ela ny asa tato? Tsy hoe eny tsy zany akory fa zanako monsieur Razaka sy madame Line. Ahoana? Ie, zanako, zanako ny olona tadiavinao Ay ve? Ka ahoana? Toa gagagaga ianao mahaino an'izany. Ka tsy napoziko hoe manana zanaka lehibe ohatran'izao ry zareo reny. Fa dia aiza marina moa zany ho monsieur Razaka e. Nahoana no menahena fotsiny izy mivady? Farafaratsy ny ray amin'ny zareo mihoana amiko eto. Ka tsy haiko izay holazaina aminao. Tsoko fa naizaza fanina amin'ny ataon'izy mivady. Ka lazao amiko le mahasaky hatrany mahita anao mivezivezy aty. Tsy afaka nilaza inona aminao aho Miangavy anao fotsiny mba hampitao amin'ny ray aman-dreninao fa tsy emotra amin'ny efa mifanarahana ny olona maniraka. Inona no tsy mety androany? Feno. Tsy mety fa any amin'ny foana saiko. Misiry tsy mety mandray ny appelako izy. Mafy loatra tamin'ny teny nataoko. Za koa tsy neritreritra fa avy hatrany dia nino ny tenin'ny papa. Sady tsy nanaiky ny eno ny fanazavany Feno. Tsy fantatro akory nefa na iza tokoa iny lehilahy miresaka amin'iny. Vao maika koa manampitrotraka ty fifanekena natao amin'ny papa ty sy ny fahatongavan'iny olona iny aty amin'ny orinasa matetika salamireny. Matoa zao rehetra zao mitranga dia misy resaka tsy milamina momba an'ity orinasa ty. Fa ahoana laha zao zay antony nanafarantsy ao aty amin'ny orinasa fa azy ilozana mandefa ariva eo fotsiny. Sa iresaka momba amin'ny feno sy ny lehilahy miaraka amin'iny no nanafarantsy Resaka fa mihitsy ny tadiavaka anao papa. Gaga mantsika. Vehivavy salamireny ve nitomanina ary jaunina mba ny hafahafa ay. Zao izy dia tsy misaraka amin'iny lehilahy iny. Zay tokony horainy mitety magazay manerana an'Antananarivo. Tsy mirovoko mingara iny fa manao fandanindanimbe. Tsy misy hafa mihitsy ny toetran'izy sy ny rahavaviny. Tsy misy idirako zany. Ny antony nanafarako anao papa dia momba n'ity taratasy fifanekena nataonao ty. Fanakinana indray moa zany se le nanaovanao antobola tamin'ity orinasa ty ihany. Ka tsy manan-kery tsony ange ho ahy iny. Tsy manan-kery ahoana ry papa. Naverinao angamy volana lanao sa inona no ny fanarahanao tamin'ilay tompom-bola? Efa namamaty satria ka azavao amiko mamaty an'ity na tsy mamana-kery an'ity ry papa. Ka tsy mino ny teniko mihitsy zany se tsy ho afabela amin'ity raharatsy ianao ry papa fa milaza aminao nahoana moa ny tsy miandreto anao dia miresaka mivatana amin'ilay olona tonga mitady anao aty ka. Tsy mahakasika rery io jaunina fa mahakasika ny reniny se ihany koa. Tsy fantatro zany ry papa. Ny fantatro dia ny sonianao daholo ny atao amin'ity fifanekeny ity. Ary ianao ny tena tadiavin'ilay olona niresaka taminao fa tsy niresaka momba amin'ny mamao fireny izy. Dia tsy mahazava amiko mihitsy zany se olona mahafantatra anareo sy mamao koa ange le olona ry papa papa lehilahy lehibe ianao ka sahi miatrika ny vokatry ny nataonao fa aza ilozanao mitsotsoko ohatriny kosa Viva 98.8. Neny afaka miresaka aminao ve Tsy maninona ka. Za koa aza voasaika resaka aminaoko. Indrara aloha ny teninao Feno tsapako fa diso tsy mba niresaka mazava taminareo zanako ny anton'ireny fihetsika nataoko ireny. Tsy zany mantsy fa mafy tamiko loatra fisarahana tampoka tamin'irainareo. Amitahiraka ny Tomasina no lehilahy tao an-trano nefa tany izy dia tsy verina tsony. Fantatro fanakararo ny fonao tokoa zany zavatra zany ry neny fantatro avy nefa ny antony tsy miverena ny dada tsony. Dia tokony mbola anontanianao avy izany ry Feno mazava ho azy fa efa te hanary itsika menakavy izy dia namorony resaka nilaza fa amitahiraka.
tsy tokony tsara ivelany kosa nge ianao fa mba nanao fanadihadiana lalina momba azy tsy fantatrao akory ny tena marina nitranga taminy. Inona koa sara ny tokony ataoko ianao efa niavana zao ve nilaza mazava tamiko fa efa manana olo-tiana izy ary lasa nanaraka an'io ka inona indray ka tsy tokony nionina tamin'izay feo izay fotsiny ianao nga adinao fa tsy mifanaraka taminao ireo avy dady ireo. Tsy mifanaraka tokoa aloha izay tsy tiandry zareo mihitsy satria nitavozavoza nipiavivy teo amin'ny fiainana sasisy tsy adiniko mifetsika naseon'izy rehetra raha vao nentin-drahaja naseho andry zareo naneo avy hatrany fa tsy makasitraka amin'ny fiarahana isy rahatsy izy menakavy na ny ray na ny reniny samy nanao ny toetrany daholo. Finona ny antony raha izay hoe fitavozavozanana mikiavivy tsy ankalana olona izany. Tsy zany koa nge fa tamin'ny voalohany dia nanaraka andrahaja na dia tsy mbola nisy neninina vita koa raha teo aminay. Dia taizanareo no mipetraka tamin'izany? Tao an-tranony ray aman-drenin-drahaja ka. Ay fe tena nahoany dada tamin'izany fotoana izany teo anatrehanao sy teo anatrehan'ny havany. Dia tsy haiko be ihany fa ohatra ny tsy niraraha izay nataon'ireo havan'ireo izy kanefa ahoana nisy vehivavy izay na sarisary zolo tamin-drahaja naseho an-drareo mihitsy fa io vehivavy io ny tia novatin-drahaja fa tsy za. Dia mino an'izany ve neny fa noho io vehivavy io no nanariany dadantsika? Atray mazava ho azy izany lasa nanaraka an'io nge izy fa mpandrina drisa fotsiny izay nilazainy hatramin'izay ho taminao. Tsy tokony tsara ivelany koa ianao tsy fantatrao akory na marina na tsy marina ny eritreritra ao kanefa ianao matoko teny ery milaza n'izao zao. Ka raha atao ary fa nisy nahazo azy tokoa dia tsy mba hainy ve ny tady antsika nefa sika nge tsy taiza fa teto Antananarivo ihany. Neny tsy takina fenina nge fitotongana ny fiainantsika na dia mbola kely aza tetaditiko fa tsala amin'izao mihitsy sika tamin'ny fotoana na teo any dada. Kanefa tiako ho fantatrao fa maharary sady mampangiry fila daholo izany rehetra izany ny fanilikily ny havan-drahaja indrindra ny nandozany antsika menakavy makarary ny haiko daholo izany ary izany ny mahasarotiny ahy satria tsy tiako ny iainanareo zanako tahaka amin'izany ny ainako izany. Tsy manome tsiny anao ao kanefa ny lasa omba ny lasa ary neny no avy sy ny ampitso ireny mpanjinina fa ono iza ny nahafantaranao fa tsy faka azo izay sy ny havandrainareo ohatra ny tsy niresaka n'izany taminao mihitsy mantsy. Zany hoe ry dadabe sy bebe no nandrenesako an'izany tamin'ny fahavelony. Tsory marina ary feno raha aja no mikojo resaka aminao any ambadimbadika any. Gamotsy hoe efa maty dada ka iza ny resahany amiko any ambadimbadika any ka toy ny olona efa maty izy amiko aminao izany ka tsy tokony novizinao taminay zana mihitsy fa maty izy. Zao ry feno diso mino nefa fa azonao an-tsaina ny antony lazako fa maty izy. Tantara efa lasa daholo izany ry neny ny ampitso sy ny rivo-baovao ianantsika ny tokony mpanjinina. Mandroso ianao ry dada? Ato ve nareo no mipetraka? Efitra ray no fampizaranay efa mianaka miampy an'io lakozia kely sy efitra fitiovana io. Zany ve? Zao reny zava-misy ry dada fa za hitako aloha ka tsy ao re neny Andre angatsy nampiomaninao izy fa ho avy aty tena marina ry dada dia niresaka izay fa zavatra hafa mihitsy ny fatohan'ny resaka ndraso aloha neny misy vahiny fa aiza ianao Vahiny iza? Tre manofy asa raha aza tokoa. Tsy manofy akory ianao Rosy fa za tokoa ty. Dia aninona ty? Lasa ianao mandeha? Fa neny Zay ianao tsy nirarahanay. Hitanao fa lehibe ny kizy dia tonga ianao hanodina ny lohany. Efa nanadino anay ianao raha aza tsy nirarahanay ka lasa mandeha. Tsy mbola nahita ny teritra be sala amin'izao Tsy manome tsiny azy tsy nampoziko izao ry dada. Oka aloha andehanaka amanaraka ny verina.
Azakivy ry dada, iresaka amineny andao ateriko vetivety mihitsy aloha ianao ka. Andray lalina zany ara-baky teny mihitsy ny hoe tsy nisy nandaharany dia tsy nisy ninina ny lazainao tamin'ny mihitsy zany na teny raim-bava aza tsy mbola nahita ny rozy tezitra sala amin'izany mihitsy hatramin'ny nahafantarako azy. dia ahoana oziny ankizy tsy nisy afa-tsy feno niaraka taminay tao hoe izy mena-dazandriny tsy fantatro izay nisy azy. dia ahoana ozy feno alahelo mafy izy tsy mbola nahita nyreny ny tezitra sala amin'ireny koana izy nampanantena nefa feno fa iresaka amin'rozy tsy adidi amin'ny feno zany zany tompona andraikitra amin'izany ka okano iresaka aminy lazao afotsiny hoe aiza ny toerana hitako azy. tsy apozinao ny toerana misy azy efa mianaka ary tsoriko fa tsy mazoto ny anatonanao an'rozy mihitsy hatreto. fa nahoany efa niaiky taminao afa ny nataoko ny navoanareo ka irozy tena mihitsy ny tiako iresahana ifonina aminy aza mba hampilama amin'ny fiainanareo ka lazao aiza ny toerana hitako azy. ka raha mahita ny toerana misy azy ve anao tsy hiova hevitra indray? tsy nesy tamin'ny androm-pahazazana ntsony angia raha aza fa efa nesy matotra sy tonga sainy nesy efa niova foka mahatsapany asarobidin'ny habean'ny atao hoe avana sy ny fianakaviana. fenosoa eny tompoko iza mo ianao raha tsy mahadiso nesy anabavindra azarainao ay efa nolazainy dada tamiko tokoa fa manana anabava izy zany izy ary faly mahafantatra anao azoko atao hoe manorika anao tsy olana mihitsy ka za koa ary faly mahafantatra anao fa ianao rery ngany ato an-trano ato neny koa ao an-trano ao ka ato mihitsy ahy saingy minitsy avoaka satria tsy te ahita ny lonolononao anatrehan'izao fahatrana izao. Rozy tsy mametsy ny anao mihitsy raha toa ka manao an'izao fihetsika izao ianao fantatro tsara mihitsy fa nampalahelo anao nakarary ny fonao mihitsy nataoko taminao rehetra hatramin'izay. ay moa tsapanao ihany zany ary tsy tsapanao nga fa ny fankalanao mety hitondra fahavoazana ho an'ny anadahanao. tsy hoe mety fa mitondra mafy izy noho ny tsy mba fieritreretako ka noho ny anadahanao zany ny mampitonantonana anao sala amin'izao. tsy afeniko zany malahelo azy satria mizaka ny tsy fidiny sy ny mafy ary mangidy izy noho ny nataoko ary tsy izy rery fa noho ianareo vady amanjanany koa dia tonga eto ka tsy niampahantra sy hitondrako faoriana ngany ny tediavinao hatramin'izay. Rozy saingy tsy nizotra araky ny neveranao azy ny raha mijaly sala aminay koa ny anadahanao zao. fantatro tsara zany koa miangavy anao re ahy amiko ampiarina ny atezeranao fa zaminy tsy misy idira ny reny resaka nataoko taminao reny fa resaka amin'ny fironiko fotsiny ampisarahana anareo. fa ono inona ny ratsy nataoko ka nahavanonanao an'ireny? tsy nisy re Rozy fa raha tsy mpanatsotro sao fotsiny ko raha sitraka ao dia avelao reny atsokoa na dia ho any zanakareo sy raha aza ny jaly tsy fidin'ireo fotsiny azy. tiako sy teny iriko raha teo raha tsara fihavanantsika misy an'izy afa-tsisika ireo moa zany sisa na avy aminao na avy aminay mianata raiso reny fonako Rozy manenina mafy tamina taoko mandoalika eto anatrehanao mamela Rozy nitsangany ianao ry nesy nitsangany ianao iza moa ka iseho mafy foka tsy amelanao marina tokoa nge ny teninao teo nanao hoe nisy an'izy tsony no afa-tsika izao sy aka tsy aleo hoe fakaty andray misaotra Rozy hitako izao ny atsara-ponao kasikaga raha ndraikim-po taminao raha atsa atao fotoany ravokazona nitsy anareo izay lasa rehetra izay ka sisa napahany reny
sa ahoana nareo misaotra indrindra Rosy. azafady araha aza nahoana moa tsy ho ratsy eritreritra ny valalana eny izy ny plaza koa mahay amitahiraka ny Tomasina ho ianao nefa tany ianao dia tsy hita tsy mandany teninao fa dia tena tsy mahatoky amitsy ve izany ianao miala tsiny ako makanesa ihany ianao mitoerako takaitra no iolozana anjoa io zao etiko zao hatramin'izao mila tsy ho afaka mamindra raha tsy misy an'ity tenyity fa na izanona tsy izany tsy mba nisy olona ray azonao ny rana nampandrehanay ve na dia ray aza tsy nisy fomba nahazokona anao an'izany re vao nitranga ny loza dia tsy nahatsiaro tena nandritra ny fotoana maro tsy nahatsiaro nininona momba ny fiainako tsony tataoriana tsy afaka ny teny tsy afaka ny hetsika fa nalemy tanteraka tsy nahafantatra an'izany mihitsy anye arahatsy voan'ny accident fotsiny izy io ny tany ampiasana anareo niazakazaka tany an-trano ray aman-dreninao indray avy eo nefa zavatra hafa no lazaina tamiko tany efa nitsoriny nesy tamiko ny resaka nataony taminao tamin'ny fotoana ny onanareo fona tamiko nesy aloha nolazainy tamiko koa fa fomba tiany nampisarahana antsika ny nataony tamin'iny tantara efa vita nefa ny amin'izany ka tsy teanao ampony momba izany tsony efa mifamela koa izay misaotra Rosy na izany feo izany fotsiny aza dia efa mahavelombolo efa tafalatsaka tanteraka tao anatin'ny famoza-po ange kanefa vao nanomboka ny voatra amin'ny fahasalamako dia mifitadiavana anareo efa mianaka ny nataoko faindondra raha teo amin'ny fiainako ka tamin'ny fomba hoana ny nahafantaranao ny toerana misy anay nahita amin'ny feno tsy ny fahakalala kory izay fa nyresaka ny fanaovanisy ilay olona niaraka taminy nahafantarako fa zanako izy faly loatra ary ny toa efelany nanana fikasana hitady an'izay avy ny dada toy ny zavatra tsy azo tanterahana mihitsy nefa izany satria ireny zavatra nyresahanareo sy ny endreny ny ainanay aza mieritreritra n'izany sony ianao ry feno efa vita momba n'izany izay mahamafy orina ny fihavanana sy ny fankatiavantsika zao no tokony eritreretina marina izany natomboka telo menadamy dada sy ny zao izany resaka izany ninina mihitsy ny voaka ty ivelany aty navelanay aloha ry zareo ifanazava ao an-tranao olona misaina ny ray aman-dreninao hoe tsy ry zareo mihitsy no ifanipa-kevitra ary nankaiza izy menata lasa nandehandeha ihany navelandreraka izany nananako hevitra ao aty aminao mba hiresadresaka tsika mianaka mahafinaritra izany zavatra mba nyriko hatramin'ny ela koa izao fa manahoana aloha ny fihetseponareo telo menata mahita ndrainareo sitraka aloha dia mifaly avanja ohatra ny zazakely andray findray lasa eritreritra ka nilaza fa hafahafa amin'izany hoe misy dada ao an-trano na izany aza faly izy tena faly izy za kosa tsy haiko tsony milaza ny hafaliako faly tena faly satria manana dada azoko hitarainana izay mahory sy mampalahelo marina izany indry fa misy ina ntaony ova tampoka teo ny endrikao tonanjary lasalasa saina tsy haiko be ihany misy zavatra mamperitreritra izay hoe resaka fitiavana fa ahoana nafantaranao an'izany tsy hanafenanao momba an'izany lalana efa nilalovako io tsy feno tanteraka ny hafaliako ry nentoa fa la satria tonga dada tsy mety nefa nysaiko fa any amin'ny foana tena tianao nga izy tsy mbola nity olona ohatra ny tiavako izay olona izay ary izy ve mba tianao fantatro fa tiako izy kina masakana anao tsy makany aminy za ve tsy hanantona melohan'ny jaona kosa na misy inona aloha Viva
98.8. Mandany andro azy ho fampivezivezeny sy azoro jonina. Ianao indray very papa no milazan'izany. Za zao ny tena lany andro. Tsy afaka mikovoka fa lany ato amin'ity orinasa ity ny andro tokony androko. Ka iza moa zany ny tompon'antoko amin'izany tsy nyreniny se ihany Enao ry papa ny tena olana. Zay zao mifantatro. Noho izany aza ilika any amin'ny hafa mihitsy. za Za ny fototry ny olana ozy raha tsy nanita-kevitra anao antoka an'ity orinasa ity nge ianao tsy nisy an'izao fa hoana aloha ry jonina. Inona moa fantatry se momba an'ity orinasa ity? Tsy te hiditra amin'izany ary papa. Ny fantatry dia manay aho. Omenatra koa raha ny tompo ny volana alainao mihitsy no tonga eto. Ianao nefa mitsoka matanjaka fotsiny. Mitsoka matanjaka fotsiny ahoana ry jonina fa tsy azoko tsy sak'izay miantso aho moa se dia tonga Ny tena marina ary papa dia mitsotsoka ianao satria amin'ny fotoana tena ilananao tsy tenao. Rehefa dila le fotoana ilananao iny ianao vao mody miazakazaka vangy. Fa mba aiza moa zany ny reniny se ny toza foana notra ny hidikitria sifika. Izy ange ny tompon'ny orinasa fa tsy zary jonina. Ka tsy misy resaka tompony na tsy tompon'ny orinasa zao resaka zao ry papa. Azavadibady kosa le resaka momba ny volana alainao ka nanaovana ho antoka ny orinasa ny olana. Dia laza koa ve ianao fa tsy mahafantatra an'izany ka tsy efa dila ny fotoana tokony namerenanao an'io vola io ary ianao ny tadiavin'ny tompom-bola fa tsy olo-kafa mihitsy. Ianao ny tokony eo aminy. Saika ny teto mivazatany efatra rozy ny tady anareo fa tena tsy namposiko amin'ny toerana tahaka izao no ahitako anareo. Tsy fidiny anay izao lafo ny hofatrano nipetrahantsika taloha. Tsy takatraika dia voatery ny ary izay. Ty trano ty ny zaka ny fahefa amin'ny vidinay. Tena nao ahoana ny fiainanareo raha ny aben'izao trano izao mantsy na olona roa aza tsy atoninato. Tsy afenina anao fa zaranay aza nahita ny sitrihany. Zara fa vola no azoko. Izy mivady ray aman-dreniko no nanampinampy anay. Izay nondraisiny no nanomezany anay. Efa niresaka ny momba izany tamiko tokoa feno. Raha ny fahazoko ny resaka nataony koa dia maniry ny ho lasa mpitsapoko izy. Marina mihitsy izany. Saingy aiza moa izay mety manana amin'izany. Za raha izy nahavita ny fianarana ho mpitsabo-panampy io mba nahazahoany antoka ny fiainanayko. Mampalahelo izany. Indrindra raha olona mbola maniry ny hanohy fianarana kanefa tsy afaka manoatra noho ny tsy fisiana. Na isitraka aza nge tsy afeniko anao raha aza fa mikaramaraama tany rehetra tany mety natao trano lehibe tsy zatra tokoa ny ankizy rehefa entiny tsy fahampianao amin'ny tokantrano misy azy. Fa ty adalako menatra ny tenako aho rehefa mieritreritra ny zavatra nampanoviko azy. Tsy Rozy tsy mahendry olona ny fahasahiranana mampanao ny tsy fanao. Vahaolana eo ny fantatry ny olona fa tsy te halala izay afarany tsony izy. Efa fantatrao moa izany momba ny feno fa reto izy menadasandry no atao ahoany. Tsy dia mba nahavitinina tamin'ny fianarana nge izy ireo Averitsika any am-pianarana daholo zareo anoho ny fianarany. Dia mbola hifantoka amin'izany ve sainy nefa izany fiainana efa tsy lavorary izany no nazatra azy. Tsy olana mihitsy raha te hiala mahazatra azy izy ka mampifatoka amin'ny fianarana ny sainy. Endry aza nge izy ireo raha mitamin'ny ankizy hafa vino somary nanivaka netany rendrarendra ny tanora mitovy aminy. Sady nitady an'le fitiava indray koa izy ka nanaky-po tamin'izay olona iverina fa tia azy. Ezahantsika rena daholo izany rehetra izany. Hiala ato amin'ity trano ity koa tsika ka hitady izay sahazatsika dia mianaka. Eno ka dia aiza daholo no ahitana no ety manana amin'izany rehetra izany. Rozy tsy olan'izany fa manambolitsika. Mandroso fa ahoana izay? Elandray io raja fa inona mihitsy ny tadiaviny laty Elandray ve no milaza an'izany
raha tsy fatatrelahy ary dia lany tadiavika e. Mitady azy alina. Azafady kely aloha samy olo dehibe nareo ka aoka tsy hanao fiatsika mamofady. Toeram-piasana mantsy ty misy atsika ty. Izy ny tsara patsehivinao an'izany fa tsy za. Fa ny mombanao mihitsy aloha zao no tiako asiana resaka e. Fantatro tsara mantsy ianao ary mino fa mahafantatra tsara ihany keo. Ahoana moa no anadinoko anao? Fa ianao moa zany zanaky tiranga ty. De inona mampalahelo ny lambo zany ha? Tsy mbola te hiresaka betsaka momby zany aloha zao. Resaka hafa tsy misy idiranao no atongavako eto. Fa tsy fa mazava angamo ny resaka Roseline momba n'ity orinasy ty e. Angamo fatatrelahy ihany zany e. Kanefa mbola sahany lany nanao antobola fanindroany azy kanefa efa tsy han'ny vadiny latsony. Tsy misy idirany lahy zany raha iaja. Zao lazozy ny tiany lahy olazaina de rasy ela mandeha. Tiako lazaina. Efa tapitra ny fepotona ny endrasako an'lahy ka de tonga ahitaky azy. Ary tsy ho avelako lahy raha tsy mandony volatra any amin'ny varra iveto farany le tia. Volinina raha iaja ha? Tsy mbola nitrosa vola tam'lahy na indre mandeha aza. De ilaza ve lahy fa tsy mahafantatra ny tompony volana lainy lahy e. Azafady aloha e. Ianao zany naniraka an'le madama tonga teto matetika iny ha? Zany indrindra. Ka mino aho fa mazava aminao ny fandehan'ny raharaha. Zany tompom-bola fa iraka fotsiny ny fanerasera taminareo hatramin'izay. Tsy misy anarany lahy mihitsy inge ao anatin'ny contrat e. Oka raha zaka. Tsy vao androany ange akory elany na fantatra fa efa ely io e. Ka de sahany lany milaza fa tsy mahafantatra ny tena anarako. Tsy ho lava resaka fa izao ihany ny ahy. Efa dila ny fotoana nomeko an'ny lahy amerenana an'io volo io ka omeo. Raha tsy zany de ifankahititsika. Tsy mipisy toro mihitsy mandrakala fa tany amin-drahaja sy foana azaiko. Amlaza azo be vola de tsy menatra manadala tovavy mitovy amin'izany. Ary milafika miaraka mipetraka amin'ny feno ato mihitsy izy. Matoa vao maraina betaka an'izao de efa ato amin'ny zareo. Tsy tia lalanao rahaja. Tsy tia lala se resa-bolanareo sy papahany koa. Mifantatro de mifankahitsika izao. Fa tsy zonina ve sany tonga vao maraina ty hatrano zany? Manao ny fiaina? Manao ny zonina? Tonga maraina ianao zany? Fa misidina? Tsy manaky an'izao tsony ary fiaino. Jereo ange fa manorom-ponena natao aminareo mihitsy ty rangaty e. Mahita io an'io. Zonina ve na ataonao? Tsy mahay miaina mihitsy moa nareo lahy antso tony raha tsy manadala tovavy kely toa ny zanakareo sahala am'izao. Ahoana ry tovolahy? Mifankahitsika sianao an'io e. Zonina! Vao mijery anao de fantatro fa tsy nipisy torina andritry ny alina. Eo aloha anao fa maikaikarakara ny vady aman-janako a. Rahaja, aza de varimbarina rehefa bengeny raha mbola miandry. Matray, ve misy vahiny e? Fa ahoana zao ry fiaino? Inona ny dikan'izao? Zonina, dada nge io e. Dada? Dadanareo ahoana? Dadanareo ve raha iatsy? Ie, izy ny dadanay. Niverinay fa maty izy hatramin'izay satria tsy nampozinay ny zavatra nitranga taminy. Ahoana? Raha zaka vatiny linina? Rainjona zany? Zany indrindra. Raha zany? Inona ny mahararan'izany? Oka aloha zava rahaza fa tsy mampilamina ny saiko sy ny eritreritra mihitsy zany resaka izany a. Inona ny tsy mampilamina ny saina maneritreritra ao e? Sa ve mbola ireny resaka taloha reny ihany? Tsy antsoa zao ny olana rahaza. Ny resaka nataondra zaka tamin'ny findray mandeha zay mantsy ny tena ohatran'ny hoe mampieritreritra io. Resaka inona? Ka nilaza tamin'ny finy eo izy fa tsy zana ny Jonina sy ny Anabava fa zanak'olon-kafa e.
kanefa niterenireny izy andray azy mena data alohan'ny rarahandry zareo. De mino an'izany ianao na de efa fantatra zao aza ny toetran'iny lehilahy iny. Ny ahiatsy evanana raha aza mba zareo nge fitiavany Jaune amin'ny feno hoe tsy te halala ninninna mihitsy izy fa nanao viveriny ainy noho ny fitiavana azy. Sao la mba ianao ny ray niteraka ny Jaune sy ny anabaviny. Rosy de tokony mbola averina aminao ve fa matoa tsy nanambady any Linina hatramin'izay de satria tsy tiako izy. Raha mandinika sy mieritreritra koa ange ianao de afantatra fa zokony feno Jaune, ka raha niteraka azy sy ny anabaviny tsy efa renao tamin'ireny fotoana taloha reny ve zany? Ka i Jaune nge hono tsy mitondra ny anaran-drazaka akory. Tsy ampilazana azy fa tsy zanaky razaka zany. Ka iza raha ny tena raindry Jaune, Razaka ny rain'ireny ankizy reny fa resaka daholo izay nolazainy. Fa ianao ve tsy mahafantatra ny razaky? Tsy de mahafantatra ny rangahy iny raha ny tena marina. Reko fotsiny fa rehefa avy niteraka ny zanany Menada ny vadiny de lasa nitsoaka izy. Razaky olo io raha tsy fantatrao. Efa trany amboalohany izy sy Linina tsy nifanaraka. Ary inona moa fa tsy io tsy fifanarahan-jareo ihany ny fototry reny fihetsiky Linina taloha reny. Fa mbola inona indray ny olana ary Jaune? Ny antso angesy de tonga ara-potoana kanefa ohatrany tsy mahafaly ansi mahita Papa, inona ny tena marina momba anareo sy ray azy? Matoa mantsy izy tonga teto taky reny de misy antony lehibe. Antony inona Rosy? Fomba mahazatra ny rangahy iny ihany nohatran'ireny ka tsy misy tokony ampikorotatsaina anse mihitsy na de kely aza. Zany hoe fa mifankalala hatramin'ny elany zany nareo kanefa de tsy mba nilaza an'izany mihitsy ianao hatramin'izay. Ka inona moa tokony iresahako an'izany amin'izay Papa, mba manana fahatsorana na indray mandeha amin'ny fiainanao azy. Nohony tsy mba fahatsoranao ange ka saika namofady tany an-tranon'iny olona iny tany an-tranony ahoana tay zary sefa tsy azoko. Afa-barakara papa, neto mifokana hitandray aza tany an-trano feno ka avy an-trano de namoritra tanan'akanjo amely azy. Raha tsy voatazo ny feno ary raha tsy nazavaina tamiko fa rain-drareo raha iaza de azy nitranga teo. Ahoana moa maharay ny feno ny rangahy iny raha iaza ngery Jaune ka mpanamboly azo lazaina fa manontany ny oro mihitsy. Feno nefa de isy fantatry sy angamba ny momba azy. Tsy te eritreritra an'izany raha tsy neno avy hatrany izay nolazainao tsy tonga tamin'izany nataoko izany. Zay vita de vita ary Jaune. Raha atao hoe diso tokoa se tokony mahay mamela ny ely koa feno raha tena marina tokoa ny fitiavany anse. Morainao ane izandro papa tsy eo aminao marina mantsy ny toerana. Ka raha ilaza raha hoe misara sy amin'ny feno anaiky ny teniko ve se? Ka problème kokoa moa zany tsy maintsy za ihany no mitady vahaolana. Efa nahazo mivalina asako raha teo ka anjarako sisa mieritreritra. Alohan'izany anefa de tsory amiko ny tena marina momba n'ity orinasa ity sy momba nareo sy ray aza. Mino fa tsy tonga foana zao fihetsiky mamono zao toy ny olona matahotra no aty amin'ny orinasa izy. Ianao nefa moa de io mbola mahita ho lazainy foana na de efa mitoka teo amin'ny tendanao aza miprofo rehetra. Manitatra loatra sery Jaune. Tsy zaza tsony akory ka tsy hay hanavaka ny setroka sy ny tomany. Misy antony matora iaza mivantana taty aminao anefa ny volany. Saory Jaune. Ahoana? Se moa mangirika mafy tia mantatra ny tena marina momba an'izany ka tsoroka amin'se fa efa lasa ny ray ady ty orinasa ty. Lasa ny ray ady hoe ny orinasa? Eno ny fombafomba amin'ndrana ny anarany mahazy azy sisany tsy mbola vita. Fa loza inona zany lazainao zany papa? Mbola misy tantara hafa ankoatran'izay koa aza momba an'izany. Viva 98.8. Zany hoe efa azoko sary an-tsaina ihany fa misy resaka tsy milamina matoa tsy navelanao nosokafana mihitsy io fitoeran'ny dossier io. Saingy tsy napoiziko resaka momba ny orinasa ny tao. Mbola resaka antibola anao vola no samboriny Linina tamin'ny raja navotana ny orinasa kanefa tsy voaveriny tsy moa le vola. Zany hoe efa natao maman antibola tamin'ny ray aza koa zany ny orinasa de mbola nataonao koa. Ka tsy zany se fa sady marary no menatr'olona amin'izany fa de nahoana loatra ry papa. Ka tsy napoziko mbola tsy milamina maliziko.
ka tsy mino an'izany ahy e. Marina nge ny teny ray azy e. Tsy maro-pototra amin'ny filazanao fa tsy nahafantatra ny anarany tao anatin'ny contrat ianao. Araka ny filazany dia efa ela nareo no mifankalala. Ka tsy mpangalatra sy pitsoloko zao ve ianao ry papa amin'izany? Ka zao ry se voatsapako famifandrian'le rangahy iny ah. Matoa ianao fandriany dia satria fatany fa tsy mahafehtena mihitsy e. Jaona zao no lazaiko an'si a. Falifatiny raha ajamy koa zao. Nanateny vadiny linina izy nefa tsy tanteraka zany dia nahatezitra azy. Tsy mino an'izany ary papa. Ay, tsy mino ny teniko se. Raha marina ny teninao a, dia tsy nitsoaka nandositra ndray aza mihitsy mamao. Tsy maintsy nahita hevitra ny fandaminana tamin'ny foana izy. Na dia ny asarobidiny ty orinasy ty fotsiny aza. Tsy mazava amin'sy fa noho ny amiko ny tsy nahatanteraka ny fanirian-dray azy. Lava ny fotoana tsy mifankahitandray aza tamin'ny vady aman-janany. Ka raha tena tia amin'ny mamao izy a, dia nitady azy. Naleo nefa nitady an'ireo vady aman-janany ireo. Mifantatra ry papa dia zao a, nitsoky mamao satria fatany fa tsy anaiky mora nitrosa ny ray aja. Dikan'izany dia nafoiny mamao ty orinasy ty. Fa nahoana ianao tsy miteny? Satria fantatrao tsara zany dia noararotinao. Tsy niafina taminao koa nanjoany ray aja. Dia neverinao fa tsy velona tsony izy ka maty momoka tany fotsiny zavatra natao. Zao ry Jaona. Fantatro ny alahelo ny se manoloana ny zava-mitranga rehetra hatramin'izay. Tsy hijery any se fotsiny nefa fa anao zay azoko atao hanatanteraka ny raharahanareo sy feno. Vitanao ve zany? Dia inona no lazainao tamin'ny ray aja manoloana an'ireny zavatra nitranga taminareo sy fireny ka? Ny elokibabona ary se mody rariny a. Manantena koa zany ianao fa hojery amin'ny fotsiny zava-doza nataonao. Dia ny nanaovanao ny antobolan'orinasa izay efa anazy. Resakafo zany ry Jaona. Za koa ngefa voniny izaka amin'ny valinasako e. Fa nahoana no atao amin'ity toerany ity sika ny sakafo ry feno? Tsy tianao nga? Tsy hoe tsy tiako fa gaga fotsiny a. Toerana tsy vahiny amiko mantsy ity toerany ity. Ka nahoana no tsy mifankahita tatsika raha zany? Za koa samba gagako. Toerana fandehanako matetika ato. Rehefa tratrany miora fisakafoana tetỳ manodidina tetỳ a dia ato foana ny sakafo. Marina mamperikerika anao? Ohatrany hoe mitady olona ianao? Miandry olona fa tsy mitady olona. Tsy azoko. Mifanao fotoana ato izay sy ny namako. Ny fofombadinao? Ie, izy indrindra. Tena sarotra saina. Ty tamin'ity izy ty. Ty tovolahy tamin'ny manatona ny toerana misy antsika ity ve? Izy indrindra ry nenitoa. Fa ahoana? Fantatro nge ty olona ty. Teza ny nafantaranao azy? Sa nampafantariny dadanao ny zava-nisy teo aminay? Tsy niresaka ninina tamiko ny rainao. Ny olana nisy teo aminay sisa angeny nahafantarany dadazy nenitoa e. Zany ve? Ie. Dia efa zay zany. Ny resam-pitiavana sy ny raharaha-po tsy afangaro amin'ny resaka hafa manko. Zao ry roa, andro lehibe anareo ny andro avoany ka miarabanareo zay zao fahavitany rahanareo zao. Faly dia faly tokoa zay ka misaotra ary makasitraka ny amin'ny fanotronanareo. Zava-dehibe ho anay mantsy zao. Ny tenako manokana aloha dia mialatsiny satria tsy mba eto ny raiko amin'izao andro lehibe amin'ny fifankatiavanay zao. Nefa moa efa fantatrareo ihany ny antony. Tsy ataontsika olana zany. Efa tonga ny reniny se. Maro koa ny fianakaviana ka mitady inona koatr'izao moa e. Marina ny teninao kanefa fantatro dia fantatra ny eritreritry sery Jaona. Kanefa reny ny zava-nisy ka aza asiana resaka be tsony. Manaraka izany dia aza be eritreritra momba iny raharaha iny. Hevery toy ny tsy misy iny resaka iny fa noavinareo sy feno eritreretina. Ho vitako ve zany? Zao fotsiny teniko. Ny eloko ny ray tsy mba eloko ny zanaka. Ka aza miditra lalina amin'ny raharahanay sy ny an'ray ny sefa aleo zahay ny fanaraka. Raha ny momba ny linina reniny se indray dia efa mazava momba azy. Efa napetrany tamiko ny sisa rehetra momba ny orinasa io. Efa nilazany izany tamiko koa izy. Dia aza be eritreritra momba ny aferanay lehibe se. Adonao zava-nitranga rehetra taloha tany. No avy mpanjinina satria rivo vaovao ny iainantsika manomboka izao.
raha maranako ny teniko dia izao omeko fanomezana ho anareo roa ny orinasa ataovy izay mahasoa azy fa fanananareo tsy hitambaranareo naranizana izy. Viva Radio nanolotra ho anao teo Rivo Baovao. Tantara nosoratany Arvololona. Novelomin'ny Arvololona. Fifi Ravaka Antsaniony. Faly ary Fetropelina. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Rivo Baovao. Fizarana faharoa. Tantara no totosainy maningotra.